Izy mirahalahy reto no efa namitaka ny tolona nataon'ny AV7 ary miara-dalana tanteraka amin'ny ekipan'ny HVM ankehitriny. Mampiorory mpikambana sasany no sady milaza fa akaiky mpitondra ka tsy azo ataony inninona. Izy ireo no iraky ny fitondrana sy efa mahazo tombotsoa mihoapapana ka mamitaka ireo mpiara-mitolona izay tsy iza fa namany ihany. Saingy izao ataony tohatra fiakarana izao. Lazainy fa efa tafiditra mpiasa-panjakana daholo ny mpikambana ao amin'ny AV7 rehetra. Tenomeny asa mpiasa-panjakana daholo ny AV7 rehetrarehetra. Raha ny zava-misy anefa fitaka sy lainga be izany nambaram-pitarika ny AV7 izany. Ny mpikambana ao amin'ny AV7 ihany no mijoro vavolombelona fa ampiasaina fotsiny maimaim-poana izy ireo fa tsy mandray karamakory. Lainga zany hoe efa zay. Zany efa zany zay efa mandray vola fa mbola MT daholo ireo. Misy ireo lehilahy ireo mandeha na vehivavy miasa miborosy trano maninona mamafa trano. Zany ny asany rehefa lainga zany hoe efa mpiasa-panjakana fixe zay efa. Milaza ihany koa ny mpikambany AV7 hafa fa resaka kolokolo no manjaka momba izay fampidirana ho mpiasa-panjakana izay. Tsy vitany hoe tsy misy akory io toerana ho mpiasa-panjakana io ho an'ny mpikambana tsotra na natao an'olom-bitsy izay tena mahay misolelaka mitandapa ihany fa mbola ampiasain'ny mpitarika sy ny filohan'ny fikambanana ho fitadiavam-bola ihany koa izany. Rehefa nandray an'le fanampiana teto zay nandray an'le million isam-bolana zany no ndraisinay teto. Dia rehefa aveo zany dia navadika hoe ho mpiasa-panjakana indray zany le victime teto. Amin'izay teo dia nataony mihitsy raha hoe misy limite d'âge eo amin'ny 720 taona ihany zany no mahazo miditra mpiasa-panjakana. Dia manome solo olona ianao raha misy olona tokony ho asolonao, tsisy olona tokony ho asolonao moa dia zareo ao zany no manome an'le toerana izay olona hosolony ihany ohatrany namidy zany le toerana no tena marina. Mba hameriverena ireo mpikambany AV7 tsy fangaro ampitolona hafa izay mety tsy tofirehana amin'ny fitondrana HVM, nentina ny alalavitra ny renivohitra Androany Voamaraimbe izy ireo niaraka tamina fiara mpitatitra miisa 10. Noterena nkolaka mihitsy aza ireto mpikambany AV7 ireto ary nolazaina fa tsy mahazo toerana mpiasa-panjakana indray izay tsy manaiky miaraka amin'ny Bona Jean Pierre sy ny ekipany androany.